Nandray lanona rososina kosa ny efitrano malalaky ny CCI va tamin'ity androandroany ity notanterahana tao an-toerana tokoa mantsy ny famaranana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny fafolo taona ny sekoly ambony estime eo ihany koa ny famoahana andiana mpianatra ny salotra ny anarana hoe raitra. Isan'ireo mpianatra misa 470 nahazo ny mari-pahaizana licence teto anivon'ny sekoly ambony estime no Mentsoa Ratovoarsoa izay mpianatra mendrika tamin'ny indray mihira raitra. Ny sapam-piofanana interprétariat, diplomatie et sciences politiques amony misy azy. Hanao formation en interprétariat, diplomatie et sciences politiques zany dia satria izay rehetraretiko hoe afaka hanomehana grand appart ahafahako mahatratra ny objectifako dia mieritreritra ny anao agent consulaire malgasy amin'izao moa zany dia mbola satria diplôme na licence ilay azoko teo dia mbola ka master ko amin'ity taona ity dia rehefa avy eo dia eritreritry ny hiakatra eny amin'ny namana. Raha total dia nisa 700 ireo mpianatra mandrafitra ny indremiera raitra satria ankoatra ny ireo mpianatra nahazo mari-pahaizana licence dia nisa 120 ireo nahazo mari-pahaizana DTS ary 12 ny master 1. Tonga nanatrika ny lanonana fizarana mari-pahaizana tanterahana androany teto amin'ny CCI vato ireo solitena ny ministera PIA afa-tsy ny ministera fampianarana ambony izay tsy nandefa akory na dia solitena aza hoy ny nambarany teo anivony ity sekoly ambony ity. Tamin'ity fotoana ity manokana dia maromaro ny ray aman-dreny nasaina izay nampanatsoana mba hanotrona an'ireo zanantsika ireo. Ray aman-dreny mba nieritreretina hoe mahatsapa ny atao hoe fanabeazana, mahatsapa ny heriny zany tanora izany ao anatin'ny fampandrosoana ny Madagasikara, mahatsapa ny fotoana anankiray izay zava-dehibe ao amin'ny fiainan'ny zanaka manjafy dia ny fivoahana ao amin'ny fianarana izany. Folo taona nisiny izay estime, folo taona nanao izay tratry ny ainy mihitsy, efa amanarivo ny mpianatra mivoaka tao ary manana ny toerany faran'izay ambony nandalo teto amin'ny firenena. Ireo mpianatra nivoaka ireo moa dia nitsinjara tamin'ireo sapam-piofanana misa 4 eo anivon'ny sekoly estime dia ny interprétariat, diplomatie et sciences politiques, ny commerce et marketing, ny tourisme, hôtellerie et environnement, ny informatique, ny droit ary ny administration. Mamarana ny fankalazana ny fafolo taona nisiny amin'ny taona ity ny estime ka tsangam-baton'izany jobily izany ny fanamboarana trano lehibe sy manara-penitra an'ity sekoly ity amin'ny taona ity.